aty Tomasina manana fitaovana fanamboarana poteau, reny poteau jirama poteau béton reny. Ny aty Tomasina manana an'izay, manana le moule zany izy afaka manao le béton tsara, ary rehefa amidy dia eo amin'ny 1 million d'ariary ny koa amin'ny poteau anankiray raha jirama manao anazy 1 million d'ariary. Fa rehefa tsy miankina manao an'io dia lafo kokoa noho zay ny vidin'ny poteau béton anankiray. Aty Tomasina ny réseau dia manana problème vokatry le hoe lo le poteau hazo zany lo, satria manoran-dava aty dia lo raha izay. Faharoa mana problème am'le resaka ratsakazo zay mienjera am'lay fil dia miteraka an'lay panne teknika dia lasa miteraka délestage. Dia inona le zavatra tiako tenenina am'le hoe manana an'lay moule fanaovana an'le poteau, manana piasa mpanao an'izany jirama aty Tomasina. Fa ny problème ajanony Jerosalema le izy tsy atao tsy avela miasa. Mistra fa ahoana tsy azoko zany le fanapa-kevitra ohatran'izany. Manana an'le moule tsika, manana personnel manao an'le tsika, raha ny jirama manao an'le poteau 1 million d'ariary ny vidiny. Fa raha prestataire tsy miankina manao tafakatra hatrany amin'ny 4 millions d'ariary ny vidin'le poteau, tsy mahazo manao poteau ozy ny jirama, ozy Jerosalema, fa amena an'ilay prestataire le fanaovana anazy. Zany ny olona manao redressement jirama, zany ny olona narina jirama, ny olona manao zavatra ohatran'izany, mandray zany fanapa-kevitra zany. Zafady tsy fantatritsika zay mitondra fibaikona androany fa zavatra ohatran'izany tsy mety. Dia lazaina fa mankahala ny Jerosalema raha miteny zavatra ohatran'izany ve? Mirapantsika rehetra zany dia manao réaction tamin'ny fandaran'ny député Fidèle Zarakera androany momba ny poteau zay nanomezan'ny taremarika hoe zay nanomezan'ny taremarika 1 million d'ariary ny anamboarany jirama poteau, fa rehefa ny orinasa tsy miankina dia 4 millions d'ariary. Dia hanao réaction zany tsy eo amin'io resaka poteau ifotsiny fa ny resaka iray manontolo amin'ny trosa ataon'ny malagasy amin'ny Banque mondiale. Tamin'ny herintaona 2024 akony dia nanao soratra ary nanao fanairana hoe ireo nomena zany contrat anankifito na contrat 6 ny Olé Technologie tamin'ny programme LEAD, Bagos LEAD. 6 no azon'ny contrat azon'ny Olé Technologie. Tamin'ny programme LEAD izy dia nahazo contrat 134 millions de dollars tamin'ny volana trosain'ny malagasy 150 millions de dollars. Dia nanontany ny tena hoe ahoana moa tompoko no mahaposible an'izany? Orinasa anankiray no itrosan'ny malagasy vola be anamboarana poteau zay tokony ho vita malagasy ilay izy. Veriko zao zavatra zaraiko zao dia miainga amin'ilay fanazavan'ny député Fidèle Zarakera fa mifandraika indrindra amin'ireo vola izay trosain'ny malagasy miaraka amin'ny Banque mondiale Madagasikara. Mbola apetraka fotsiny aloha ny zavatra resahako zany eto dia resaka hoe inona daholo lay vola be misy tsy fanjariana amin'ny recontrat atao amin'ny Banque mondiale eto Madagasikara. Meko anareo ny teboka ahafahanareo aloha manao réaction. Voalohany le resaka poteau tena ohatran'ny latsambaratra ny tena, ny latsambaratra hoe
4 fois any vola anamboarany jirama an'ilay poto no ividana malagasy ny poto ray amin'ny vahiny. Aza mitefika aminareo ve zany resaka zany? Inefatra voeny amin'ny vidiny poto, amin'ny vidiny anamboarany jirama any poto no ividana malagasy poto iray zay vita amin'ny vahiny. 1 million de rial izy raha ny jirama manao azy. Fa kosa 4 millions d'ariary izy raha toka ny vahiny manao azy. Mpanakarena angatsika. Tsika zany ny tena farany manakarena be ka de ame vola fotsiny vahiny inefatra voeny amin'ny asa tokony vitatsika amin'ny vidiny ray de ometsika vola ny vahiny anamboatra azy amin'ny vidiny inefatra voeny zay. Ny zavatra tsy manjary eo. Fantaninao zany de hoe iza no namea le contrat. Contrat ny Olay Technologie dia 134 millions de dollars. Ny volan'ny Lydia dia 150 millions de dollars. Contrat ray no amoahana vola efa ho 80% na budget ana projet ray. Contrat non, verina angambana zavairana tsara. Kompani ray no mahazo ny 800 mahery na projet iray. Olay Technologie no nahazo contrat d'une valeur na 134 millions de dollars amina projet 150 millions de dollars. Nantany fantanina ianao. Mantany ianao fantanina hoe fa iza lay Olay Technologie, inona compétence particulière, maninona izy no manao an'izany vola be izany. De ahodikodinao. Iza manao sinenio. Satria tokony tsy ho afa-maina non seulement ny gestionnaire de projet amin'ny Lidy, fa ao anatin'izay ny gestionnaire de projet ao anatin'ny Banque mondiale. De tsy afa-maina koa andeha ato saika. Satria matoa zany zavatra any no mitranga dia mahazo ny avis de non-objection en Banque mondiale. Tompona andraikitra voalohany andeha ato saika. Tompona andraikitra faharoa ny gestionnaire unité, gestionnaire de projet de portefeuille ao anatin'ny Banque mondiale. Vola be io nanisy mission de supervision teto Madagasikara. Les missions de supervision de laza mazava be na de naolakolana sy nafempenary fa tsy navita amin'ny tokony ataony ilay Olay Technologie. Rehefa tsy navita amin'ny tokony ataony le Olay Technologie de nanaovana sous contrat tamina gasy. Ny zavatra henoko sy ny zavatra fantatro dia le asa tokony nataony Olay Technologie dia ny sous contractiavany tamina orinasa malagasy rosa telo. Fantaninao zany. Tsika fa zany ny tenina dondrona vadraoto ka andeha andoha vola inefatra voeny ny zavatra tokony vitatsika malagasy. Zavatra tokony vitany orinasa mpanjakana. Dikan'izany rehetrarehetra zany misy zavatra be be tokony ho adihadinao. Tokony fanenjehana ary antsona manokana ny ramatoa fa ny soernay jirama io tompoko. Io jirama io tompoko. Zay koa no iantsoko hoe aongany l'IPM. Tsy mazava momba n'ilay rangahy. Raha mahay be izy ka mieritreritra ny tombotsoa Madagasikara dia io jirama io zay natonga ny rotaka ny tokony nataony azakazaka raha tosika. Tsy nanao izy. Dikany na izy tsy maninina na izy miraikobaka isasany dika miala izy. Zay mahatonga anay hoe alao io olona io. Mbola tsy vitan'izany amin'ny resaka angovo siaratra. Zay
iresana momba ny ataon'ny banky mondiale a Madagasikara dia efa nivazavazaiko hoe ahoana moa no anekenatsika ry malagasy fa vola 54 millions de dollars ny vidanana dirona koa miaraka amin'ny UNOPS, World Bank sy ny banque mondiale zay tsy tanfandeha an'ilay dirona koa 54 millions de dollars. Farany mbola anaovako resabe ty resabe mihitsy satria vola tsy latsaky ny filazana zany efa ho 500 millions de dollars resaka aratra tamin'ny banque mondiale tamin'ny FMI fa zavatra tsisy manjary dia mbola tohizina le izy mbola tohiziny malagasy le izy tsy aholakolan'ilay groupement pétrolier ny distributeur pétrolier sy ny producteur indépendant d'électricité hoe raha mety nareo non takio avoay daholy niakatra ny feo avoay tsirairay ny contrat d'achat d'énergie amin'ireo orinasa tsirairay ireo ny antony nisy fotoana ny syndicat ny JIRAMA nanao fanazavana hoe vidina malagasy hofainy malagasy ny gropy vidiny malagasy ny gasoil na ny angovo entina midinana n'ilay gropy amin'ny karana aratra avy eo mbola vidiny malagasy ihany koa ny resaka aratra vokatra ao anatin'izay tsy misy compteur amin'ny vokatra vokarin'ilay orinasa milaza fa mamokatra herinaratra ho an'ny JIRAMA faharoa tsy misy ny compteur afana mahita ohatrany firy-marina gasoil nampidirin'ireo olona tao dia mamoaka ny Cour des comptes hoe mangalatra be le olona mangalatra non seulement gasoil fa mangalatra hatrany amin'ny resaka unité volume na électricité ampidiriny amin'ny JIRAMA dia manaiky daholo tsika menakavy dia manaiky daholo tsika menakavy nanao fanadihadiana ny ministra teo aloha Andriamarisona dinona ny zavatra nylazainy contrat léonin ozy izy tena misy zavatra tsy manjary be dehibe dia efa nataoko ny teny hoe ore olona entre 40 na puissance déclarée sy ny 15 entre 40 méga na puissance déclarée sy ny 15 méga na puissance effectivement fournie misy 25 méga na différence zany 25 méga na différence zany angere olona isaky mandeha zany izy isaky ny adiny ray dia manary misy 25 000 kilowattheure raha kely indrindra no aloha malagasy vola fa tsy miditra amin'ny resaka JIRAMA dia manaiky tsika 25 000 kilowattheure mbola vidiny farany zay lafo vidin'ny fanjakana io rehefa avy mandoa compteur ny fanjakana mandoa vidina gasoil vidiny aratra mbola vidina fitonjato ariary hoe tsy santraka nanontaniana le Andriamarisona Gaulle aiza lay rapport sy ny évaluation nataonareo maninona no afina feninany voaniodina izay dia voaraka le rangahy izy nijoro voaraka dia ny ambony reo député reo inona ny nataony rien nanotrina amin'ny Rajoelina sy Ravatomanga ary le teo aloha rehetrarehetra mangalatra dia savorivory eo mbola resaka JIRAMA tsy nirezaka famokarana aratra sy angovo misy volany misy programmany namena vola io Bamboo Partners Capital na Bamboo Capital Partners
milaza fa anangana fonds DSIM pour 97 millions de dollars. Voaka le izy a, efa tapitra ny DSIM, efa nihoatra ny herintsasa-manila le DSIM, projet iray ny vitany. Le olona namena an'le fond teo aloha dia nitabataba hoe fa inona nataon'ny Banque mondiale, misy zavatra tsy mazava nataon'ity Banque mondiale ity, samy connect. Mbola mandeha le izy. Mbola niken'ny Banque mondiale ny 54 millions de dollars nivoaka tany DSIM sy ny lidy. Dia manakaiantsika menakavy eto. Za zany miteny andreo député reo. Inona ny ilana anareo e? Tsy misy. 40 taona nareo manakinaiky Angarajoelina. Tsy nitsasipany tsina, tsasipany vana. Zay daholo ny ao. Matezitra be. Za zany tena niakape mihitsy androany. Finalement, on a des données sur ces productions de poteaux. Poteaux tsy vita. Satria rapport ny Banque mondiale no milaza fa tsy vitany Holé Technologie ny poteaux zay nanaovany contrat. Vantanina anatin'izay hoe inona pénalité any Holé Technologie, inona mesure andraisiny Banque mondiale. Mesure andraisiny aloha dia hoe sous contrat tiavana tamin'ny gasy indray lay projet, lay poteaux tsy vita tany amin'ny Holé Technologie, mais il y a pas dénoncé qui va dire que on a pénalisé Holé Technologie. De quelle manière? On a les contrats Holé Technologie. Quelles vont être les mesures à prendre? Quelles sont les mesures à prendre contre les gestionnaires de l'ID et à l'intérieur de la Banque mondiale? Unité de gestion l'ID, si ni project manager on a tenu Banque mondiale. Dia inona ny raiky ity andriamatosaika amin'izany? Sa hoe maika be andriamatosaika ny fanampitamby amin'ny malagasy satria zao misy 100 millions de dollars tsy mivoaka ao. Merge de resaka angovo zay efa fanarana, zay efa niaprovena ary no neken'ny solombavam-bahoaka tamin'ny volana jiona. Dia efa nolakolana etsika. Dia ho avoaka koa 100 millions de dollars. Dia tsy fantatra koa hoe izy ilay koa nomena ny vola 100 millions de dollars io. Rehefa navoaka teo hoe misy firy 1 280 milliards d'ariary resaka bon de trésor spéciaux ny Jirama. Dia mbola mandeha foana ny connerie. Dia mbola atao foana ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany. Dia etsika menakavy dia fampijerijereto hoe ampanatsoina ny ana rehetrarehetra. Tsy retomboka ataovy aloha ny devoiranareo inona ampanatsoinareo an'ilay olona? Lalaovan'ilay olona fotsiny nareo. Ien tomboka menainareo ny contrat? Non. Avoy les contrats dia vita. Iza le ramatoa ny Jirama? Avoy les contrats. Tsy orinasa ny tranonao io. Tsy volanao any am-paosinao fa ianao pikaramo. Natao hiaro ny tombotsoam-bahoaka. Dia avoy ny contrat. Avoy daholo les contrats dia lazao ny marina. Satria vola be ampakafo. Vola be ampakafo izy ny ministra Ramarsona. Ampanatsoy ny ministra Ramarsona hoe amberangaty fa ianao mba nanao an'ity. Ampanatsoy ny Transparency International nanao ny enquête ny Jiramaizina. Eo nareo dia iodikodina eo dia mody moi mandehandeha mitsiritsirika any efa fantatra fa tsy zavatra manjary. Oui, il faut le faire. Mais c'est pas suffisant. Je m'excuse. C'est pas suffisant. Voalohany indrindra be dia be ny zavatra tokony sainina. Dia miodikodina le prime ministre, dia miodikodina daholo le ministre hoe le ministre tena joli be. Non! C'est pas suffisant. Zany angovo sy aratra zany dia secteur
azo atao pourvoyeur d'emploi, de plein emploi, avec des revenus décents pour une multitude de malagasy. Ialana tsiny, ialana fondro. Mampanakarena karana tsika satria voavidiny karana lay brany teo aloha Garajoel. Ary ny karana dia malala tsara, mbola veriko foana. Kompromata. Fantatry ny olona rehetrarehetra ny sekreany Rajoel dia blackmailiavana. Nanaovany ankivy Garajoel dia manaraka ny sitrapony. Atafaka 3 volana dia voavahanao, tsy fantatry ny olona ny sekreanao dia ataoviny olona angovy ianao. Dia mbola zao no mitohy. Tsy trafany ankivy ilay prime ministre, fa kosa dia olony frantsay mazava be izy ka tsy hisy zavatra ho ataony ho an'ny tanindrazana Madagasikara, tanindrazana la Frantsa. Mankasitraka antsika rehetra.